eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely de raina jesosy misaotra azy isika satria mbola nataony velonaina somatsara hatram'izao ny rariana riavana malala de ny olava velona sady ho salama tsy marofy isika tsiraray avy na ianareo na ny tenako zay mitondra an'izao afatra andriamanitra izao ary ahita ny taranaka mifandimby ane isika mianakavy manaraka zany manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy zay mahita sy mandray am'izao ory izao ny tenako ny tompane amangy anareo isambatan'olona isisam-pianakaviana ary isatokantrano ka ho fahasoavana lehibe ho anareo ty afatra entiko androany ity ny afatra entiko androany dia afatra mikasika any amin'ny fanambadiana sy ny olana misy ao am'izany fanambadiana izany ary aorinany fitondrako an'ity afatra ity dia anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo aho ivavaka ho an'ny tokantranonareo aho ho an'ny fanambadiananareo ivavaka ihany ko mba hiasa andriamanitra ka hiditra nitsetra o fiainanareo mba ivaly olana nisy tao anatin'izay volana maromaro na taona marobe izay matoky fa hiasa hitondra famonjena ho anao ho anareo ny tompoandriamanitra manoloana ny olana misy amin'ny alalany vavaka zay ataoko ho anareo ety amboaloha ny asany tenako dia mampafantatra anareo fa ny fanambadiana dia tsy avy amintsika zanak'olombelona fa avy amin'andriamanitra izy no nampisy azy raha ny baiboly moa ny jerena de izy no tompon'lay fanambadiana tompony andraikitra ny amin'ny fanambadiana misy eo amintsika zanak'olombelona ny bokyny genesis no mitantara izany noho zany azo antoka fa horaisin'andriamanitra tanana isan'andro ny fanambadian'ny olona satria izy araky ny tempo taminareo teo fa nampisy an'lay fanambadiana ny tanjon'andriamanitra ny amin'ny fanambadiana mantsy de izao anisany ho iaho ny ameno mbanga eo amin'ny olona zay no ariny to zao mantsy no tantaran'zany fanambadiana izany rehefa nahary ny lanitra sy ny tany sy ny zavatra rehetra eo aminy ny tompoandriamanitra dia nanapa-kevitra fa ahary antsika zanak'olombelona ihany ko lehilahy no ariny voalohany ary napetrany tao am'ilay toerana tsara indrindra dia ny saidena ka rehefa nandeha ny fotoana dia hitan'andriamanitra fa misy zavatra tokony ho atsaraina ao am'ilay lehilahy zay no ariny tsapany tam'izany fa misy zavatra banga tokony ho fenona ary tam'izany ny andriamanitra no nandray fanapa-kevitra fa asina ny fanambadiana zao mantsy ny voalaza ao am genesis toko faharoa 5:20 hoe ary hitan'i jehova fa tsy tsara raha irery raha lehilahy ka dia nanaovany vady sahaza ho azy zany hoe avy any an-danitra andriamanitra no nahita fa tsy nety tam'ilay lehilahy ny toetra irery ka dia nasian'andriamanitra ny fanambadiana ary rehefa tena dinina le izy dia nataon'andriamanitra ameny banga tokoa lay fanambadiana satria misy tantara tako zao tantarako aminareo araky ny voalaza ny bokyny genesis 2:20 nisy lehilahy anakiray atao hoe isaka no anarana zanaky abrahama sy sara de noho ny fitondran'andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona dia maty sara vadiny abrahama na sara reniny isaka ka rehefa maty o raha matoy io dia nalahelo mafy be mihitsy lay zanany lahy atao hoe isaka ary tsy laitra nampinonona mihitsy izy tam'zany fotoana zany fa na iza tonga teo anatreny nampahery azy nampionona azy nanao zay apitraka azy
dia tsy nionona mihitsy ny alahelony andreniny. Tena lehibe tao am-pony mihitsy a le reniny zay maty. Fa ity no mampahery ary mahagaga rehefa toka ny fotoana na mangin'Andriamanitra ny tiramatoa ity ty lehilahy atao hoe Isaka ity mba iroso amy tokantrano am'izay, iroso amy fanambadiana. Andriamanitra mihitsy no namangazo am'izany. De nitia tovavy anankiray izy atao hoe Rebeka. Ary volaza amy baiboly amin'ny Genesis 2:20 fa nampiakariny nampandrosoany tao amin'ny tranolay misy ny sarareniny, nisy ny sarareniny zany tovavy zany, ary tena tiany ka nampiakariny ho vadiny. De zay ny baiboly amin'ny Genesis 2:20 vao nilaza hoe dia nionona ny alahelony andreniny. Zany hoe le fanambadiana zany de tena voapirofo fa nataon'Andriamanitra mba ameny banga eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona. Tany am-boalohany de voalaza fa nentin'Andriamanitra naminona banga teo am'ilay lehilahy zay noarian'Andriamanitra voalohany ka napetrany teto ambony tany lay fanambadiana. Fa ty tantarany tantaraiko ity indray a de mbola manam-pirofo fa arabaky teny nataon'Andriamanitra nameny banga teo ny fiainany lehilahy anankiray atao hoe Isaka ny fanambadiana. Tsy magaga tompoko raha nilaza ny baiboly tateorina fa ny lehilahy nahazo vady dia lehilahy nahazo zava-tsoa sady nahita sitraka tamin'Andriamanitra. Oabolina toko 20 no manambary zany nandova akitsika ka ny andininy 20. Zao voasoratra: zay lehilahy mahazo vady de mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'iny Jehova izy. Ry havana malala, fa soavana lehibe tak zany no manin'Andriamanitra ho an'ny olona tamin'ny alalan'ny fanambadiana. Teo zao ihany koa nefa tsy ny lehilahy zay nahazo vady ihany no nahazo tombony. Raha nomen'Andriamanitra azy ny vehivavy ho vadiny mba hameny banga, mba hatsara azy, mba hasoa azy, fa tsy latsaka an'izany ihany koa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ny vehivavy. Tsy latsaka an'izany ihany koa. Zao mivalaza ohatra amin'ny oabolana toko 1:30 andininy 10 hoe iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra ny lavitra noho ny voangy. Matoky azy ny fony lahy ary tsy mitsatra ny fanambinana azy. Mazava ny voasoratra zany hoe natao ambinina amy zavatra rehetra ataony eto ambony tany ny vehivavy zay efa nomen'Andriamanitra ny lehilahy mba ameny banga. Fahasoavana be ho an'ny tokantrano mihitsy izany tompoko ho an'ny olona zay fa niroso tamin'ny fanambadiana, hoe lay vehivavy nomen'Andriamanitra ny lehilahy ho vadina mba ameny banga, mba hatsara, mba hasoa azy, dia natao ambinina am'izay ataony rehetra. Dikan'izany de zao hoe na amin'ny andro na amin'ny alina de tsy miala amin'ny vehivavy ny mason'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mitondra fanambinana ho azy. Ny zava-misy anefa de zao tsy araka ny izay nambary izay anefa ny zavatra miseho, ny zavatra mitranga ao amin'ny tokantran'ny olona maro. Tsy arak'izay nambary zay. Tsy vitsy am'ireo olona zay fa niroso tamin'ny fanambadiana no manana olana be mihitsy am'izao vaninandro misy antsika zao. Tsy lahy, tsy vavy io. Fanampin'izany tsy vitsy ny olona tena kivy, tena ketraka mihitsy ny fony manoloana ny zava-misy ao amin'ilay tokantranony, ao amin'ilay fanambadiana. Ary ao aza ny tena manenina, tena manenina aleony ny janona ho tsy nanambady toy zay ny roso tamin'ny fanambadiana izany. Ho an'ny lehilahy sasany zao ny zavatra tsapany de ity: nitany tsy mameno banga
arak' zany ambarako zany ny vehivavy zay vadiny, tsy mitondra soa azy arak' zany ambarako zany ny vehivavy vadiny, tsy mahatsara ny fiainany arak' zany ambarako zany lay vehivavy vadiny. No inona? No lay toetra ratsy ananan'lay vehivavy vadiny. Tsy vita amin'ny vehivavy matsy no manana toetra masika, mora tohina, mora tezitra, mora malahelo, sarotra hiara-monina, sarotra hifandraisana. Vao teo zao raha nandeha fiara de eniko tao amin'ny filazana tamin'ny radio anankiray hoe misy lehilahy mitady namana ho ampiakariny ho vady, de nitsondriny tam'zany hoe vehivavy zao taona, vehivavy tsy masika, tsy mora tezitra, tsy mora tohina, azo ifampiresahana, azo ifandraisana tsara. Fa maninona izy no manindry an'izany satria zay no hitany eo amin'ny olona marobe, eo ny vehivavy marobe. Ho an'ny vehivavy sasany indray io ny zavatra tsapany de ity, na adisy fanantenana azy lay lehilahy vadiny, lay lehilahy vadiny ankehitriny, tsy arak'ilay toky ny fanomezany tany am-boalohany no hitany sy tsapany eo am'ilay lehilahy vadiny. Fitiavam-bady, fitiavana avy amin'ny vadiny no mba nandrasany tam'ilay lehilahy kanjo, tsy zany ny tranga fa vono, daroka, fampijaliana, fampirafesana sy ny sisa no iainany ao anatin'ny tokantrano ao. Santionany am'ireo olana misy ao amin'ny tokantranony olona maro zany tantaraiko aminareo zany riavana malala. Ny fantaniana petraka de izao fa maninona, fa misinona no lasa tahak' zany ny tokantranony olona maro zay efa niroso tamin'ny fanambadiana. Fa maninona ary misinona no tsy tanteraka eo amin'ny olona eo amin'ny fanambadiny ny programan'Andriamanitra lay notanisako tery am-boalohany. Toy ny hoe ny vehivavy de nataon'Andriamanitra mba hameny banga eo amin'ny fiainan'ilay lehilahy. Lay vehivavy nataon'Andriamanitra mba hatsara sy hasoa an'ilay lehilahy. Fa maninona, fa misinona no tsy zany no hita eo am'ilay vehivavy. Toy ny hoe misy fanambinana eo am'ilay vehivavy zay niroso tamin'ny tokantrano tamin'ny fanambadiana, kanefa tsy hita eo amin'ny fiainan'ny vehivavy zany zavatra zany. Fa maninona, fa misinona, zay le fantanina mipetraka. Ny valiny de zao riavana satria tsy hita ao am'ilay tokantrano, ao am'ilay fanambadiana zay efa naorina lay Andriamanitra nampisy ny fanambadiana na lay Andriamanitra tompony fanambadiana. Ka rehefa tsy ao ny tompoandriamanitra nampisy ny fanambadiana, lay tompo fanambadiana, de mieritra ve anao fa ho tafavoaka, ho tafaroso amin'ilay voalazan'Andriamanitra ny fiainanao, ny fiainatokantranonao? De zao ihany ko rehefa tsy ao lay Andriamanitra tompo fanambadiana na nampisa lay fanambadiana, de azo antoka fa midey volondray lay favalin'Andriamanitra sady favalitsika zanak'olombelona no misosoka maka toeran'Andriamanitra ao am'ilay tokantrano na ao am'ilay fanambadiana. Tsy efa fa toy ny orinasa misy ihany izy ity. Reny orinasa ireny rehefa tsy ao am'ilay orinasa lay tena tompony fa anipitany ramasina ohatra, de mevitra avianao fa androso atanjakarak'izay noetreretana azy lay orinasa. Rehefa tsy hita ao am'ilay orinasa lay tompo fa lasa nipitany ranomasina any, de olo-kafa no mitantanao, olo-kafa mitondrao, ary mevitra avianao fa zany olo-kafa izany de anao zay asoa, zay atsara n'orinasa amin'ny akapobeany, dia manao zay azahoany tombony zay olona mitantana ny orinasa raha ohatra ka tsy tompony izy. Ny tiako amara am'izany de izao: voalohany, ny tsy fisian'ny tompo Andriamanitra tompo fanambadiana, nampisy ny fanambadiana ao amin'ny tokantrano anankiray no tena fototry ny olana
tena fototry ny olana lehibe ary fototry ny olana sarotra vahana satria voafetra ihany ny fahendrena ananan'ny olona ny fahendrena ananan'ny lehilahy na ny fahendrena ananan'ny vehivavy mety hoe hiezaka ihany lay lehilahy na le vehivavy anao zay mahanan'ny olana fa hoy aho hoe voafetra ihany satria tsy isika olombelona no nampisa fanambadiana na namorona fanambadiana fa Andriamanitra izy Andriamanitra tsy to zany no manana ny hery tsara indrindra afaka ampirindra an'lay fanambadiana afaka hitondra lay fanambadiana ho amin'le fiainana mahafinaritra ho amin'ny fiainana tsara indrindra no zany de mitonanao am'ty androandroany ity hoe minoany Jesosy ianao resy Jesosy ianao fa resy Jesosy ho anao fa izy vahaolana avy any an-danitra ho atsika zanak'olombelona vahaolana amin'io fanambadiana tsy milamina io vahaolana amin'ny tokantrano mikorotana io rehefa mino a Jesosy ianao raisinao Jesosy ka nazo toerana ao anatinao de amin'ny alala zany Jesosy zany no hidinan'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao ka hitondrany fahanavozana lehibe tsy takatry ny sainao ainy manovany toetsain'lay lehilahy vadinao mba ho toetsana vaovao sy tsara indrindra ainy manovany toetsain'lay vehivavy vadinao mba ho toetsana vaovao sy tsara indrindra tsisy tsy hain'Andriamanitra tompoko ny maty azy ainy mamela azy maiky fa ny olana misy eo fiainanao ainy ny mamahy izany ary zay mahatonga mampahery hoe mino a Jesosy maneky an Jesosy raisy Jesosy ome toerana ao anatinao izy ary ome toerana ao anatin'ny tokantranonao izy oka ny vavanao mihitsy no hisokatra ka anasan Jesosy ho ao anatinao anasan Jesosy ho ao amin'ny tokantranonao faharoa tsy maintsy esorina hiala eo aminao na ao amin'ny tokantranonao ny devolim-pandrava tokantrano zany hoe rehefa tonga ao am' Jesosy ianao de tsy mijanona treo akory tsy mangina tsy tokony angina treo ianao fa ilaina esorina hiala ao anatin'izany tokantranonao zany ary hiala eo aminao ihany ko lay fanaratsy na lay devoly zay mpandrava tokantrano nazo toerana tao aminao na tao amin'ny tokantranonao fa raha mbola velanao ao foana zany fanaratsy zany de anana olana mandava-taona ianao ary mety olana entinao mandramaty mihitsy aza izany olana entiny fanaratsy zany tsy maha-kristianina ny kristianina tsy mampivavaka ny mpivavaka tsy maha-olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra ny fanaratsy rehefa nazo toerana ao anatin'ny olona izy tantarako aminareo ohatra ndre mandeha nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay pasteur izy io nitondra vehivavy anankiray mba ionamiko mba ampaherezina mba anaovana vavaka manokana satria manana olana ao amin'ny tokantranony ity vehivavy ity efa nataon'lay mpanompon'Andriamanitra nataon'lay pasteur zay azo natao rehetra tam'izany fotoana zany amahana ny olana tam'ity ramatoa zay netiny teo amiko ity fa tsy mva mihitsy ny olana ary zany no antony natonga azy nanatona mba ila fanampiana ka rehefa niona tamin'io ramatoa io ao dia ny zavatra anankiray tsapako sy hitako de zao tao am'lay tranonenany mihitsy no nisy fanaratsy mpandrava tokantrano nipetraka ary akoatran'izany tao am'lay ramatoa mihitsy no nisy fanaratsy mpandrava tokantrano nipetraka tsy azo sarantsena mihitsy ny fahamarinana zany teo amin'ny fiainana satria izy efa nandrainy Jesosy satria izy efa mivavaka tsara satria izy efa manompon'Andriamanitra tsara ka rehefa nazava taminy ny marina rehetra dia tanteraka le teny Jesosy hoe de ho fantatrareo ny marina ary ny marina no afaka anareo tsy ho andevo nataoko zany mivavaka taorina ny fampahafantarako azy ny marina sy ny tokony ataony taorina vavaka dia akory ny zava-mahagaga tompoko zavatra tena tsy takatry ny saina no nataon'Andriamanitra teo aminy satria voaroka le fanaratsy tao anatin'ny tokantranony ary voaroka ihany ko le fanaratsy zay nazo toerana teo am'lay ramatoa ka rehefa niala ny fanaratsy de inona ny zavatra tsy maintsy hitranga nody ny vadina nody
ary tsy vitany hoe mioty fotsiny, tsy vitany hoe niverina tao amin'ny tokantrano fotsiny, fa lasa nan'olo tena ho an' Jesosy mihitsy ary maraka ankehitriny de lasa kristianina mafana fo ho an' Jesosy izany lehilahy zany miaraka amin'ilay ramatoa vadiny. De dinidiny io seritrereto hoe nanao ahoana ny fiafaran' zany ramatoa zany sy ny tokantrano sy ny tokantranony raha ohatra ka tsy voaroka niala tao amin'ny tokantrano na tsy voaroka niala tao amin'ilay ramatoa lay fanaratsy karaza lay mpanava tokantrano. Zay zany no anisan'ny olana misy am'izao fotoana zao. Le voalohany sao am'ilay tokantrano zay naorina lay Andriamanitra Tompam-panambadiana, olana lehibe no aterak'izany. Le faharoa indray nambarako teo dia tafiditra am'ilay tokantrano lay fanaratsy noho lay Tompoandriamanitra tsy hita ao am'ilay tokantrano intsony, de olana lehibe ihany ko no aterak'izany. Fa ankoatr'izany anisan'ny fototry ny olana reto zavatra roa ambarako reto, fototry ny olana eo amin'ny tokantranony olona na eo amin'ny fanambadian'ny olona. Voalohany ny tsy faneken'ny mpivady ny tenin'Andriamanitra mba hifehy azy. Azavaiko aminao, azavaiko aminareo zay efa manana tokantrano fa misy lalàna natao hifampifehezana ny fanambadiana na ny tokantrano tompoko. Ary zany lalàna zany tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Ka rehefa tsy iainanao, tsy raisinao lay toromarika avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra hitondrana ny fanambadiana, de anana olana mandavataona eny any ko ianao, anana olana mandavataona eny any ko ianao. Tsy afaka ho tanysaiko be aminareo moa le izy fa lavabe, fa ny tiako de vakio fotsiny ny bokin'ny Efesianina 5:5-8 ka hatramin'ny 7:telopolo. Io zany dia mampafantatra atsika ny amin'ny tokony ataontsika ho atsika zay fa manana tokantrano, hoe ahoana ny tokony fiainako manoloana ny vadiko ho raha lehilahy, na hoe ahoana ny tokony fiainako manoloana ny vadiko ho raha vehivavy. De rehefa iainanao sy andehananao arak'izany dia ho soa ny tokantranonao, ho tsara ny tokantranonao. Ny antony manaraka ihany ko lay fitiavana avy amin'Andriamanitra mihitsy, avy any an-danitra matetika no tsy hita ao amin'ilay mpivady, tsy hita ao amin'ilay lehilahy ary tsy hita ao amin'ilay vehivavy. Ny fitiavana avy amintsika amin'ny maha olombelona tsika fotsiny ihany mantsy de azavaiko aminareo fa fitiavana manapetra ary fitiavana mora maty. Tena manapetra ary fitiavana mora maty. Ny fomba fitenin'ny olona sasany azy de hoe toy ny afon-jojoro, miredareda tsy misy toy zany fa saingy vetivety eo dia maty le izy. Zany nge no antony mahatonga ny olona maro am'izao fotoana zao fony izy mbola nifamofo de mirehitra mihitsy ny fitiavana atao anatiny, tsy misy mpifankaty to azy roa, ny voady am'izany miraradraraka mihitsy entina ilazana fa tena tiany le lehilahy na tena tiany le vehivavy, ary na de misy ary ny sakatsakana ataon'ny olona na sakatsakana ataon'ny ray aman-dreny de ohatrany hoe eno zany razy namosina tiako io ny mety amiko, io ny saza tsy azonao saranao fa tsy maintsy roso amin'ny fanambadiana izahay. Etiko milaza hoe tena mifankatian'ny olona fa tsy vitsy tamin'ireny olon-dreny no rava ihany ny tokantranony tateorina. Ny sasany azy de androany no vita ny mariazy de androany de efa nisaraka izy, efa hitako zany. Ny sasany androany vita ny mariazy afaka 2 volana 2 volana tsy amy taona raika de nisaraka le mpivady, efa hitako zany. Zany no ilazako aminareo hoe raha nle fitiavana avy amintsika olombelona fotsiny ihany no etsika mandroso an'le tokantrano no miroso am'le fanambadiana dia manapetra izy io, mora maty izy io. No zany de miantso atsika ihany ao am'ty androandroany ity hoe ekeo Jesosy Kristy ho tomponao, ho mpamonjy anao, ho metoeranao ao anatinao izy, satria
rehefa nazy toerana ao anatinao Jesosy dia amin'ny alalan'izany Jesosy zany no ahafahan'Andriamanitra mametraka ny fitiavana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho ao anatinao, ho ao amin'ny tokantranonao. Ny fitiavana avy amin'Andriamanitra sy avy any an-danitra mantsy de tena fitiavana tsy manapetra, tena tsy manapetra arabaky teny, ary hafa kely mihitsy misehony. Fa na dia ny fahavalo azy de tiany foana, tiany foana. Tsaroko raha nahantona teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nanesoeso azy lejolahy teo anilany. Raha zanak'Andriamanitra ianao, manina tsy vonjenao vonjenao ny tenanao, vonjeo isika. Raha mahagaga ianao, manina tsy vonjenao ny tenanao, vonjeo isika. Nanesoeso. Fa zao ny teny Jesosy, raha io mamelan'ny elony fa tsy fantazay ataony. Zay le fitiavana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Ankoatran'izany Jesosy Kristy de mampianatra ao anatin'ny Baiboly mba ho tian'ny fahavalo, satria hainy ny miteny fahavalo ka ny olona manompo azy de didiny mba ho tian'ny fahavalo. Ranona sy mangetaheta ny fahavalonao dia omeo hanina izy, omeo rano izy, hosotrony. Aza mamaly ny ratsy ny ratsy, satria hainy zany amin'Andriamanitra azy. Ka ny olona zay manompo azy de tiany mba hanana an'izany. No zany raha ohatra ka ninona Jesosy anao, nandray Jesosy, nomeny toerana ao anatinao Jesosy, ao anatin'ny tokantranonao Jesosy, de azo antoka fa ny fitiavana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra de ho apetrany ao aminareo mivady, ka mahatonga anareo tsy fahita-kilema fa zavatra hafa mihitsy mitranga. No le fitiavana dia tsara aminao foana io vadinao io, mendrika anao foana io vadinao io, teny tsara foana no aloka anao, no alokan'ny vavanao amin'ny vadinao io. Ny anao fiatrika hafahafa de tsy vitanao, satria le fitiavana ao anatinao avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra no mitoetra eo aminao. Ivavaka ho anareo aho amin'izao fotoan'izao, manana olana ara-panambadiana sy ara-tokantrano vianao. Tataky ny ahoana fisehon'izany olan'izany? Raha ohatra ka ndraisinao Jesosy, zay ny dingana voalohany. Raha ohatra ka manaiky anao fa avelanao andray an-tanana ny tokantranonao ny tompoandriamanitra amin'ny alanao fonina Jesosy. Raha ohatra ka manaiky anao fa anohatra ny devoly hialo amin'ny fiainanao. Raha ohatra ka manaiky anao fa akatoy zay lazain'Andriamanitra ampiatra le fitsipika nambaran'ny Baiboly fa natao hitantanana ny tokantrano. Raha ohatra ka manaiky anao fa ny fitiavana avy any an-danitra no anisan'ny vahaolanao anao, de ho hitanao ty nyheriny ty vavaka ataoko anao ity. Fa zao de zao ihany, de i zavatra iova eo amin'ny fiainanao, i zavatra iova eo amin'ny fiainanao. Omena an'Andriamanitra ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Farany tsara aminareo ny mamonjy fitoam-pihavana zay ataonay Fiangonana Refy Androtrakely. Io voasoratra io ny fandaharam-potoana. Ny famonjenao zany fitoam-pihavana zany de ampitombo ny fahafantaranao tokony ataonao manoloana andreo olana amin'ny karazany misy eo aminao sy eo amin'ny tokantranonao. Ny famonjenao fitoam-pihavana de matoka ny herin'Andriamanitra miasa eo aminao, ka le fiainanao mitanonika iny ho lasa fiainana mitraka ary ho lasa tantara vaovao. Ny voninahitrany ho an'Andriamanitra rery ihany ho eo ivavakintsika. Apetrao fononao tananao fa ivavakintsika. Ry Andriamanitra, misaotranao aho amin'izao fotoana izao fa afaka nampaherany reto olondreto ary afaka tondra ny teninao. Tsy miafina aminao reo olona zay manana olana eo amin'ny tokantrano sy fanambadiana amin'izao fotoana izao. Mandrafo aminy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mifanainao masina ane hamangy andreo olona ireo ka ho voarainy tsara ny afatra netiko teo. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no andraisako ny andraikitra, andidiko fana ratsy sy ny herin'ny demony miala amin'ny olona, miala amin'ny tsiraray avy. Efa resy ianareo fahavalo, efa resiko ianareo ka de miala amin'ny anaran'i Jesosy. Le fanampandrava tokantrano, mpitondra korotana, mpampisavorovoro, matoka ny toetrany lehilahy na toetrany vehivavy ratsy tsy mahatamana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra raha io omeko anao ny dera sy ny aja ary voninahitra fa mamaly vavaka ianao, sitraniko miaraka am'izay ko ny mara rehetra, vako ihany ko ny olana hafa akoatran'izany. Misaotra Tompo, halleloia, amen. Zay zany ny fotoanantsika tompoko tamin'ity androandroany ity, ka dia manao mandra-pioana
manao velomanareo a amin'ny herin'ny ray a ny mionantsika tompoko mahereza tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.